ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamanavatsikaitra ty alakamisy 7 ny volana aogositra ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika saravy. Ny mofinaina antsika anio dia matitoko 5 matitoko 5 andiny 470 ka hatreo andiny 7 ny mofinaina fa toy antsika eny amin'ny 7 mba homora kokoa ny atakaratsika azy ry havako. Matitoko 5 andiny 470 ka hatramin'ny andiny 7 amina ran'i Jesosy. Fa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny olona iray izay handeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray meny talenta 5, ny anankiray 2 ary anankiray iray. Samy araka ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nanao varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 tombony. Fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanato ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko. Talenta 5 no natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 5 koa. Ny tompony taminy tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka ny be. Midina ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanatona koa ilay nandray ny talenta 2 dia ho izy tompoko talenta 2 no natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 2 koa. Hoy ny tompony taminy tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka ny be. Midina ny fifalian'ny tomponao. Fa no nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao. Mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indro lasanao ianao. Ary ny tompony namarika nanao hoe ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja amin'izay tsy namafazako ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako. Ka tokony nampanana ny volako tamin'ny mpananana vola ianao, ka raha tonga dia nandray ny ahy mba anjanany. Ko alao amin'ny talenta dia omely manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena kanambe, fa izay tsy manana kosana dia izay ananana aza dia alaina aminy. Ary ario any amin'ny maiziny any velany ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanivy. Raha masoana manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mikasika ny fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra no nampidiran'i Jesosy ity talenta ity, ny fampianarana momba ny ity talenta ity. Zany hoe hoy izy manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka an'izao, tahaka ny olona izay mbola hiverina, ka izy mbola hiverina dia ny vidim-panompo no mena talenta ary mpanompo ireo dia nankinina mba hampitombo ilay talenta ny mena azy. Betsaka ny karazany fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra na ao amin'ny Matthieu na ao amin'ny Marka. Misy raha namarika ny fanjakan'Andriamanitra zany Jesosy amin'ny mba hatakarantsika azy tamin'ny alalana sary, tamin'ny alalana fanoharana. Ka eto dia fanoharana momba ny tompo anankiray izay manana mpanompo ary dia nametraka ny fananany tamin'ny reny mpanompony ireny izy, fa mbola hiverina indray amin'ny fotoana izay tsy fantatry ilay mpanompony ary ampamoaka azy ny amin'izay tantanany ny fananana ny mena azy. Dia eo rehefa malala misy lafin-javatra vitsivitsy izay dia ataontsika efa niresahantsika tamin'ny mofinaina tany aloha, efa matetika no azavaintsika tamin'ny ampahany ary ity talenta ity, fa ndeha azavaina kosa landalina kokoa. Eto dia vola no natolotra ilay mpanompo, natolotra ilay mpanompo, izany natolotra ilay tompony, ilay mpanompo vola natolotra. Ny talenta iray dia eo amin'ny 9,000 denari eo. Ny denari iray dia karaman'olona, karamana lehilahy anankiray ndray andro. Karamana lehilahy anankiray ndray andro. Dia ny talenta iray zany dia karaman'olona 9,000. Raha ohatra zany ka andeha ataontsika ampiarina amin'ity vanim-potoana ankehitriny ity, raha eto Madagasikara, raha ohatra ka ataontsika hoe ouvrier tsotra, na misy tombony ouvrier tsotra mihitsy amin'izao tsika miresaka izao, dia eo amin'ny 4 alina eo ny karamany raha ohatra ka
isan'andro raha menao frais izy de menao sakafo sisa eo roa alina eo na 10 arivo sy 2 alina raha ohatra ka tena hoe manœuvre tsotra izy ny 2 alina mbola toanao varotra toanao frais ary zany dika zany zany dia ny talenta iray raha ohatra ka ataontsika hoe ndeha atao hoe anelanelan'ny 2 alina sy ny 2 alina ny karaman'olona ny denari iray am'izao andro fikabesaka zao zany de ny talenta iray zany dia 20 tapitrisa ariary anelanelan'ny 20 tapitrisa ariary sy 90 tapitrisa ariary zay zany hoan'ny talenta iray hoan'ny manana talenta 5 zany de azonao sary an-tsaina fa mahatratratra ny 900 tapitrisa ariary any hoany lay mena talenta 5 betsaka zany ary am'zovanao andrenatsika izao ary dia lasa ho Jesoa lasa lay olona lay tompony de nanankina ireo talenta ireo tamin'reto mpanompony anankitelo zay nofidiny ireto lay zavatra tsara marina mikasika ny hoe tompony any de zao ry avako malala mbola iverina le tompony anankiray zay fa nanome inona izy nanome fotoana izy zany mbola iverina izy satria natony azy ny talenta ho ampiasaina mbola iverina izy satria mbola iverina izy de nanome fotoana izy zany zay ny voalohany fa ny faharoa de zao raha nyzara lay talenta izy dia reto zavatra reto ny tokony ho an-tsaina natoky ireto mpanompo reto zany izy olona satria ny mpanompo de natao hiasa ampiasa ny vola tsy hoe ampiasa ny vola ihany fa natao hiasa lay mpanompo zany dia eo zany lay mpanompo zany a dia tokony ao an-tsaina fa nitokisa izy matony mena ataovy hoe vola be tahaka zany fa ny faharoa dia mena koa lay talenta arakaraka ny fahaizany avy arakaraka ny fahaizany avy tsy kisendrasendra zany ninetsona reto olona telo reto mpanompo telo reto fa fantatry ny tompony tsara ny fahaizany fantany tsara ny fahaizany nitokisany izy ireo fa tsy angalatra na hoe overiny vola fatelo de zao tena fantany keo hoe atretsany fahaiza manao zay ny dika hoe samiaraka ny fahaizany azy raha zakena am'izay nefa lay vokatra de inona ny zavatra nitranga lay mena talenta 5 de nahazo tompony 5 ndray efa niverina ny tompony tapitra lay fotoana lay mena talenta 2 de nahazo tompony talenta 2 zato isanjato zany ny tombony netin'ireo mpanompo reo rehefa tonga kosa lay mena talenta iray dia ny azy de naveriny tam'izao naleviny lay talenta naleviny tao anaty tany nindrasany fiavin'ny tompony de rehefa tonga le tompony hoe ity le izy fa ianao mila vaniny ahoana moa no ampiasako no ankininao amiko ny zavatra zay tokony ianao nanao azy rehefa koa malala ndeha vahatsika akatoetra anankiroa isika matelo ny amin'ny antsoina hoe mpanompo tsara sady mahatoky sy ny mpanompo ratsy voalohany de azo tarafina am'reto roa voalohany mitoetry ny mpanompo tsara ny mpanompo tsara zany de zao voalohany indrindra mampiasa ny fanomezam-pahasoavany sy ny talentany izy raha mitentsika hoe fanomezam-pahasoavana de i Paolo no matetika mampiasa ny teny hoe fanomezam-pahasoavana vokatry ny kolotsaina grika tao anatiny de mampiasa ny teny mandrakariva izy hoe fanomezam-pahasoavana dia karisma tsika dia io zay navin'ny teny hoe karisma théorie teny frantsay dia ny fanomezam-pahasoavana zany no ampiasainy Paoly fa ny talenta kosa de tena voambolana fa nampiasainy Matthieu eto marina fa misy fahasamy hafany ihany hoe talenta sy fanomezam-pahasoavana fa ny olona rehetra raha ohatra ka jerena amin'ny amaha olombelona de ny olona rehetra de nomen'Andriamanitra ny talenta tsy misy olona tsy nomen'Andriamanitra talenta na iza ary izay mahandriamanitra pahary an'Andriamanitra zay no mahatonga ny olombelona manohy ny asa paharinana nataon'Andriamanitra ny biby tsy manana talenta satria tsy manana ataontsika hoe créativité na ny fahaiza famorona ny zavatra fa ny olombelona maha olombelona azy dia manana izay toetra mamorona izay nomen'Andriamanitra azy io toetra mamorona io de manjary talenta ny olona rehetra zany na mpivavaka izy na tsy mpivavaka izy de nomen'Andriamanitra talenta amin'ny alalan'ny talenta no hitantanan'Andriamanitra izao tontolo zao
zany amin'ny alalan'ny men'andriamanitra talenta ny menany olona. Misy ny men'andriamanitra, misy ny olona ny men'andriamanitra mahay mozika, misy ny men'andriamanitra talenta mahay manjaitra, misy ny men'andriamanitra talenta mahay marika, misy ny men'andriamanitra talenta mahay mitsabo, misy ny men'andriamanitra talenta mahay manao hosodoko, misy ny men'andriamanitra talenta mahay ataontsika hoe mahay fizika, mahay ny chimie, mahay mikabary sy ny sisa rehetra. Dia ireny talenta ireny no ampiasain'ny olona ny mahatonga an'izao tontolo izao sy ny fiainantsika mivoatra amin'ny alalan'ireny talenta ireny zany. Ny talenta dia tsy sanatria avy amin'ny devoly fa tena avy amin'Andriamanitra ny talenta. Izay no mahatonga antsika manaiky sy mampiasa ny vokatry ny fikarohana na vokatry ny fampiasan'ny olona amin'ny alalan'ny talenta. Ampiasaintsika ny latabatra vaovao, ny seza vaovao, satria misy olona men'Andriamanitra talenta mahay mandrafitra. Dia ampiasaintsika ireny satria avy amin'Andriamanitra ny fahaiza-manao, avy amin'Andriamanitra ny akora nampiasainy, any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Fa i Paoly no nanazava manokana manao hoe dika zany dia mety ny olona rehetra dia mety mahay mihira, misy mpihira fa tsy voatery kristianina izy, fa ny men'Andriamanitra talenta kosa izy mahatonga fifaliana ho an'ny olona eto ambonin'ny tany, mahatonga fa misy mihira ho an'ny fandriampahalemana, misy mihira ho an'ny tontolo iainana, tsy maninona fa n'Andriamanitra dao zany talenta rehetra zany. Fa izao kosa rehefa ampiasaina manokana io talenta io, ampiasaina manokana ho amin'ny fitorian'ny filazantsara, ampiasaina manokana amin'ny asan'ny fiangonana, ampiasaina manokana ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia manjary inona lay izy tonga fanomezam-pahasoavana. Zany hoe raha ohatra ka mahay mozika dia ampiasaiko ny talentako mba nampiasaiko ny talentako amin'ny finoana, amin'ny fahatserovana fa fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ity talentako ity. Tsy voatery hoe hira mpivavahana ihany akory no finoana, fa mety ho hira mikasika ny tanindrazana, mety ho hira mikasika ny fanabeazana, mety ho hira mikasika ny tontolo iainana. Fa izao ny ao an-tsaiko dia ny hoe ity talenta ity dia avy amin'Andriamanitra ka entiko manome voninahitra n'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia lasa fanomezam-pahasoavana izy. Rehefa ampifamatorony olona zany amin'ny finoana, tsy voatery hoe ho amin'ny fitoriana filazantsara ihany, fa fitoriana filazantsara ao anatiny, fa ampifamatorony amin'ny finoana sy ny fitiavana n'Andriamanitra ilay talenta, dia manjary fanomezam-pahasoavana ny intsona azy. Raha tarafina amin'ny soratro Paoly io, ohatra hoe misy mpitsabo toa hoe dokotera na misy mpampianatra toa hoe mpampianatra teny anglisy, dia manana talenta mahay mampianatra izy, raha manana talenta mitsabo izy. Fa rehefa tsapany ho fiantsony io, koa Martin Luther be rofo amin'ny teny allemand, rehefa tsapany ho fiantsony io, rehefa tsapany fa adidy manandraiky teo anatrehan'Andriamanitra lay mahampitsabo na lay mahampampianatra, ka ataony ho voninahitr'Andriamanitra zany, dia manjary fanomezam-pahasoavana ary tonga fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, tonga fampandrosoana ny filazantsara, satria ampiasainy ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. So ampiasainy ho fiasana beratana filazantsara mazava ho azy. Tsy voatery amin'ny lafiny hoe ny antsoina hoe fanomezam-pahasoavana dia ny diakônina ihany na ny pastera ihany, tsy izay ihany. Fa ny olona rehetra izay mampiasa ny talenta ny men'Andriamanitra azy, ka iny talenta iny ampiasainy amin'ny finoana sy ny fitiavana n'Andriamanitra, dia dia lasa fanomezam-pahasoavana. Dia misy olona zany fa manana fanomezam-pahasoavana manjaitra ao anatin'ny fiangonana. Ka ny mampiavaka azy dia izao tsy olona manana talenta tsotra fotsiny izy, tahaka an'ireo olona manana talenta maro isan-karazany, Viasa, Pierre Cardin, tsy fantatro olona manana talenta be. Fa rehefa ampiasainy izay ka ataony hoe ity talentako ity avy aminao Andriamanitra, hoentiko manome voninahitra anao, izay olona rehetra tonga za dia ampiasa ny talentako amin'ny fitiavana anao, dia asa tsy fantatro ny fitafiana ataoko dia fitafiana manome voninahitra anao sy ny sisa rehetra, amin'izay fotoan'izay tonga fanomezam-pahasoavana izy. Dia eto zany tsy dia mifanalavitra loatra raha ohatra ka izay no azazaraina azy, misy fotoana iray ihany ny talenta za fanomezam-pahasoavana. Tsy ivalapalantsika rehefa marita ny filazantsara sy ny testamenta vaovao zay. Fa tsika manao hoe inona ny toetra tsara nanan'ilay mpanompo tsara. Ny voalohany dia izao, izy nampiasa ny fotoana nomena azy, nampiasa ilay fanomezam-pahasoavana izy. Zay ny voalohany anankiray, nanaiky izy zany nampiasa ilay fanomezam-pahasoavana. Ilay tompo izay nanome azy, ilay tompo izay nanome azy ilay talenta, dia nanome azy ilay fanomezam-pahasoavana, dia rehefa niraisiny ilay fanomezam-pahasoavana satria nitokisana izy,
tena naika izy ampiasa ilay fanomezam-pahasoavana. Ny antsoina hoe mpanompo tsara zany ry avako malala raha ohatra ka mamaritra ny tenanao ianao. Eto zany Jesoa dia afaka milaza aminao manao hoe tsy voatery amin'ny andro farany ianao no vo ahafantatra na afaka andrefy hoe tsara ratsy. Fa ny antony nanomezana anao ity fanoarana ity dia ahafahanao mandrefy ny tenanao. Ianao zany dia afaka mamantatra ny tenanao hoe mpanompo tsara raha sa tsy mpanompo tsara, mpanompo tsara sa mpanompo ratsy. Inona atao hoe mpanompo tsara? Nampiasainao ve ny talenta izay nomenanao? Mainka moa nampiasainao ve ny fanomezam-pahasoavana nomenanao? Hainao ve nampiasa izany? Na ny marimarina kokoa ny hoe hay tsy hay izay tsy zay tsony ny olana. Satria rehefa omena ilay talenta dia hay zany, satria efa nomen'Andriamanitra samy araka ny fahaizany avy. Zany hoe rehefa nomen'Andriamanitra anao lay talenta dia fantany tsara fa ao aminao ilay izy. Fa izao nanaiky ampiasa sa tsy nanaiky ampiasa? Zay no olana. Nanaiky ampiasa sa tsy nanaiky ampiasa? Nanaiky nampiasainy lay talenta ve sa tsy nanaiky nampiasainy lay talenta? Satria eo lay talenta no mampiasa, fa ianao koa mampiasa lay talenta. Tsy lay talenta ihany no tsy ianao ihany mampiasa lay talenta, fa ianao koa nanaiky nampiasainy satria ianao nandraiky ndray azy. Lay talenta. No zany revako malala dia ny mpanompo tsara dia mpanompo manaiky ampiasainy ny talenta nomen'Andriamanitra azy, na manaiky koa ampiasa lay talenta nomena azy. Dia ianao zany mamantatra ny tenanao hoe inona ny talenta nomena, inona ny fanomezam-pahasoavana nomena. Tsy tokony hisy olona raha ohatra ka amin'ny apôstôly Paoly afaka hiteny ao ten'Andriamanitra hoe za tsy manana talenta raha izay. Tsy misy olona afaka hiteny manao hoe za tsy mahay mampiasa ilay talenta. Fa ny olona tsirairay avy ny apôstôly Paoly rehefa tarihiny fanan'Andriamanitra dia atsapa fa samy manana ny fanomezam-pahasoavana tandrify azy avy izy. Ilay fanomezam-pahasoavana fotsiny indray tsy takatry ny olona satria indray ny fanomezam-pahasoavana ny hafa no hitany dia everino tsy manana izy. Ny hafa no mety tsy hanananao fa ianao manana izay tsy hanana ny hafa ihany koa. Ary Paoly dia nanazava ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra dia ny fitiavana. Fanomezam-pahasoavana ihany koa ny fitiavana ho Paoly Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Ino no toroko anareo ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra. Fa na dia miteny fitenin'ny olona sy ny anjely aza dia tohizany amin'izay dia ny fitiavana. Iza ny olona tsy manam-pitiavana ry havako? Mety misy fa tsy ianao kristianina aloha. Ho isika manao hoe ny fanomezam-pahasoavana dia nataon'Andriamanitra ho ampiasaina sy nataontsika nataon'ny tompo mba ampiasaintsika sy ampiasantsika koa mihitsy koa aza. Ny faharoa dia izao, inona ny toetra ilay mpanompo tsara? Ny toetra ilay mpanompo tsara dia izao rehefa malala mahay manararoatra ny fotoana nomena azy. Mahay manararoatra ny fotoana nomena azy. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana nomen'ilay olona na ny talenta nomena azy dia nomena ilay fanomezam-pahasoavana fa nomena koa fotoana izy. Nomena fotoana izy. Ny fampiasan'ilay mpanompo ny fanomezam-pahasoavana tao anatin'ilay fotoana tsy nahateo an'ilay tompony, zany hoe nisy fotoana mandram-piveron'ilay tompony. Zany hoe rehefa narandrana ilay fotoana sy ilay fanomezam-pahasoavana dia niteraka vokatra. Raha ohatra ka ny fanomezam-pahasoavana tsy nampiasaina tao anatin'ny fotoana dia tsisy vokatra tahaka ilay ery ambany. Raha ohatra ka fotoana tsy misy fanomezam-pahasoavana izay tsy misy tsy misy eto hoe olona nomena fotoana fotsiny fa tsy nomena fanomezam-pahasoavana. Fa samy nomena fanomezam-pahasoavana sy nomena fotoantsika. Ny hoe fotoana dia izao omen'Andriamanitra anao ilay talenta ilay fanomezam-pahasoavana. Dia omen'Andriamanitra anao koa ny fotoana ahafahanao mampiasa azy. Fa tsy hoe omenan'ilay olona ilay talenta fanomezam-pahasoavana dia ataony maty ilay ataon'Andriamanitra maty ilay olona rehefa avy eo. Tsisy fotoana ampiasany azy zany. Tsisy an'izay amin'ny soratra masina. Ny olona velona no omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Ny dikany hoe olona velona dia olona manana fotoana ahafahany mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. No zany dia eo zany lay mpanompo tsara zany dia izao olona nahay nampiasa ny fotoana. Fa tsy olona nanary ny fotoana. Lay olona lay fampiasana lay fanomezam-pahasoavana anatin'ny fotoana no niteraka fifaliana ho an'ilay tompony niteraka vokatra. Io averimbery fandraisantsika ny hoe tamin'ny ohatra anankiray momba ny ohatra fampianarana nataon'ny Calvin herinandro mahery ngamba izay tapavolana herinandro ngamba izay momba ny hoe ny asaribidiny fotoana. Fa dia zavaintsika amin'ny fomba hafa indray.
hoytsika hoe andriamanitra zao miteny manao hoe aza mangalatra didin'andriamanitra anatin'ny didy folo aza mangalatra na hoe tsy angalatra mihitsy ianao zay ny tena dikany amin'ny teny hebreo tsy angalatra zany mihitsy ianao nahoana no tsy tian'andriamanitra ny alatra nahoana no tsy eken'andriamanitra ny alatra hoe nahoana no tsy eken'andriamanitra ny akanony zavatra ny namanao inona no mahatonga an'izany de hoy ny valiteny tsotra hoe manao hoe ratsy kosa zany satria ny namanao ve de alainao de mety fe zany fa nahoana ny ratsy nahoana ny tsy eken'andriamanitra ny dikany avako malala de izao satria ny zavatry ny namanao ataovy hoe manana zavatra ataovy hoe manana télévision écran plat izy ohatra tsy fantatro matoa izy nahazo télévision écran plat de izao nampiasa ny talentany izy ataovy hoe mpivarotra izy ataovy hoe mpanao asa tanana izy de nampiasa n'ilay talentany izy ary mety ho enimbolana nanangona ny vola hividianana n'ilay écran plat zany hoe nanangona ilay vola zany izy niasa mafy izy de nampiasa lay vola dia natao ratin'ny enimbolana izy de naangona lay vola ny vidianana n'ilay écran plat ina dikan'izany lay ny fampiasan'ny olona n'ilay talentany tao anatin'ny enimbolana nahatonga azy nanana écran plat tonga nefa ny olona anankiray tonga de maka n'ilay écran plat na maka n'ilay fananan'ilay olona de hoe ny tompo tsy mahazo manao an'izany ianao fa nahoana ny tsy mahazo manao an'izany ianao satria voalohany de zao tsy lay écran plat loatra iny eo ihany fa izao nalain'ilay mpangalatra tao anatin'ny fotoana foy zany nangalarin'ilay mpangalatra zany nalain'lay olona zany ny fanomezam-pahasoavany sy ny fotoanany iza nefa nanome an'ilay fanomezam-pahasoavana Andriamanitra iza nanome an'ilay fotoana nampiasan'ilay fanomezam-pahasoavana Andriamanitra ny dikan'izany ny mpangalatra de izao tsy mangalatra amin'ny olona aloha izy no voalohany fa mangalatra amin'Andriamanitra na iza satria Andriamanitra nanome ny talentako Andriamanitra nanome ny fotoana ahafahako mampiasa ny talentako tonga nefa ianao sanatria tonga de maka akeriny lay zavatra zay mba nananako tato de izao lay fotoana lay aina lay zavatra lay aina nomen'Andriamanitra lay fotoana nomen'Andriamanitra iny mihitsy iny zany no angalarin'ilay mpangalatra midikan'izany tsy mety amin'Andriamanitra zany tezitra Andriamanitra satria tsy lay zavatra loatra ny zava-dehibe fa lay fitokisan'Andriamanitra lay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra lay fotoanako nandritra ny enimbolana nomen'Andriamanitra iny nangalarinao anatin'ny lay mpimaso montsy de hoe Andriamanitra manao hoe aza mangalatra satria raha samy mangalatra daholo ny olona rehetra de inona no mitrango anatin'ny fiarahamonina inona no mitrango anatin'ny ataontsika hoe ny fifaneraserana de zao toy ny manala an'Andriamanitra eo amin'ny toerany mihitsy zany ny mpangalatra zany de zao mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy izy satria Andriamanitra ihany no afaka maka ny fotoanan'ny olona hoe tapitra ny fotoananao mody ianao Andriamanitra ihany no afaka maka ny fanomezam-pahasoavan'ny olona tsy ampiasanao intsony ny fanomezam-pahasoavan'ny io mitsahatra ianao ny mpangalatra zany de zao maka an'izay toeran'Andriamanitra zay ka maka n'ilay fotoana ary maka n'ilay fanomezam-pahasoavana mangalatra amin'Andriamanitra maka ny toeran'Andriamanitra ankeriny de dikan'izany afaka malala de zava-dehibe mihitsy ny ahatserovanao fa ny fotoananao de tsy anao akory fa avy amin'Andriamanitra io no mahatonga ny soratra masina amin'Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona vaovao isan'andro fa amin'rampon'Andriamanitra zay ny mahatonga ny mpino atsiaro hoe sarobidy ny fotoana tsy tokony ho ariririna ny olona tsy mahay mampiasa fotoana tsy mahatsiaro fa i fotoana io dia arenareo mamarina n'ilay fitenin'ny olona fitenin'ny toekarena fitenin'ny protestanta moa tena nyteny taimisme any zany hoe raha ohatra ka tsy manam-bola ianao kanefa manana fotoana de tokony atiaza miteny hoe tsy manam-bola satria tsy misy olona tsy manam-potoana tokony tsy hanam-bola tsy misy olona tsy inona tsy tokony hana fanomezam-pahasoavana fa mana fanomezam-pahasoavana izy fa matoa fotsiny izy mahantra tsy manam-bola akoatran'ny hoe no ny lafy ny ara-drafitra ataontsika hoe ny fitsarana ny fandaminana miankatra eto ambonin'ny tany de misy ny mahantra fa raha ny tokony izy de izao ny fampiasan'ny olona ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta de tokony teraka
vola sy fivelomana ho azy raha tsy eo a hoe noho ny tena lay raha mpiaramonina ankehitriny mihitsy oa hoe alaiso sary an-tsaina fa Madagasikara dia mbola misy azany tamin'izao confinement zao mbola misy piasa am'ireny orinasa afaka aby reny tena misy piasa amin'izy reny mandray 4 alina ariary 3 alina ariary isam-bola misy zany de afaka malala ary raha fa mivoaka eo dia efa misy carnet kely miandro eo ananiny eo andoavana an'ilay composé noanina dia misy piasa tsika resaka atao anatin'ny confinement io tsy angano zany fa afaka mandeha manontany amin'ny orinasa afaka aby reny anao manaova ankety tsotra fa zao misy piasa tonga ny fotoana falaisaka rama 10,000 sy 1 alina sisa na 2 alina netiny mody satria niasa tapakany aloha izy na niasa ora vitsivitsy de ny alana an'ilay sakafo iny sy le kojakoja kely 10,000 sy 1 alina sisa zay le resahantsika manao hoe nampiasa ny talentany izy nefa tsy nahavelona azy raha ny baiboly ny resahana de zao le afaka malala tsy misy olona miasa ka tokony tsy havelona ny tenany tsy tokony isy an'izany raha ny baiboly miatrahana fanontaniana sy ny toetsaina protestante tsy misy olona manana asa manana antonasa mazava ka tsy havelona ny tenany izy zay no afatahana fa ao anatin'ny rariny ny fiarahamonina anankiray izy dia misy hoe manana asa lay olona mety tsy asa ny asa tsy ina amintsika protestante vocation ary satria vocation le izy na fiantsoana de zao tokony havelona ny tenany raha ohatra ka misy olona manana asa antonasa kanefa tsy mahavelona ny tenany izy tsy ny hoe izy tsy mainty tantana fa noho nylay ataontsika hoe karamany menazy kanefa tsy mahavelona ny tenany de tsy milaminy fiarahamonina tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy mety io fa fiarahamonina miangatra io hoe miala maraina le olona de mody amin'ny 10 miala amin'ny 9 maraina izy tonga le tranony amin'ny 7 alina na 7 ariva nefa tsy velona ny tenany na tsy velona ny ankonany nefa izy miasa tontolon'andro de misy fiarahamonina tsy mety eo misy zavatra tokony ho alamina raha ohatra ka itony baiboly tony metrahana fanontaniana azany hoe didin'ny kristianina manitsy an'izany ny mpandraha raso ohatrany tsy ao an-tsainy zany fa ny kristianina ny tokony miezaka mitaiza sy manitsy ny fiarahamonina hoe zao kosa efa na inona faripahalalany olona anankiray satria tsy voatery hoe ny lafin'ny diplôma nge no iny eo fa hoe nampiasa vatana izy nampiasa saina izy sy ny sisa rehetra de zao tokony havelona ny tenany izy fa tsy hoe miasa manana antonazy iny mbola mangataka ihany ary tsy velony akorina de ny tenany ihany faharoa de zao hotsika manao hoe ny mpino zany de mampiasa ny fotoanany fahatelo de mampiasa fampiapasoavany mampiasa ny fotoanany ary ny fahatelo ny mpinona ny olona mpanompo tsara fa maro dia ny fahatelo ny toetra mendrika tokony anany de zao izy izay ataontsika hoe mieritreritra ny ampiasany lay taleza-pahasoavana sy lay fotoana lay tompony ety sy ny teny mihitsy ianao manao varotra tsy fa izao izy no mampiasa no mieritreritra izay fafahana izay zava-dehibe ry avako malala izay fafahana mieritreritra zay hoe inona ny ataoko manana tanana folo razanana folo manana zao manana ahoana no ataoko varotra ve ny ataoko sa orinasa ny ataoko sa inona ny ataoko ny mpanompo tsara sady mahatoky avako malala de rehefa miverina ny tompo de reo zavatra telo ireo ainao ve ny nampiasa ny fanomezam-pahasoavanao ainao ve ny nampiasa ny fotoana ny meno ny tompo anao hainao ve nikaroka nampiasa say io finono io avako malala hainao ve ny nampiasa saina nampiasa ny fantina ny sehatra ny vidin'ny sehatra ampiasanao ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ny menanao satria ianao no mifidy azy ianao no mifidy an'izay sehatra izay lay sehatra hanaovanao ny talentanao ianao no mifidy azy hoe zao domaine misy mpivarotra misy mena talenta hivarotra fa zao tsy mitovy ny mivarotra entamadinika sy ny mivarotra trano tsy mitovy ny mivarotra fiarakodia sy ny mivarotra moto olona samy hafa ataontsika hoe ny filana milany reo fa zao ianao no nisafidy an'izay ianao no nisafidy hoe eto fa le talenta ao zany afaka malala izany rehetra zany de tsy maintsy anakina adinina aminao ity kosa magnanatsika azy ny mpanompo ataontsika hoe ny mpanompo misy mpanompo ratsy le mpanompo ratsy tsy mahatoky dia izy voalohany tsy nampiasain'le fanomezam-pahasoavana
tsy nampiasa lasa nanao zavatra hafa izy za mena rehefa nomeza-pahasoavana izy fa zavatra hafa ny nataony matoa lay talenta nalevina nydika zany tsy nanaiky no ampiasainy lay talenta izy ary tsy nanaiky ampiasa lay talenta izy mpanompo ratsy ohatra hoe ataovy hoe misy olona mena fanomeza-pahasoavana manokana izay tena ampandroso ohatra tsy fantatro ny fanabeazana de zao tsy nampiasainy mihitsy zany tsy nanao ninina mihitsy izy fa lasa izy nanao zavatra hafa mihitsy hotsika manao hoe ny mpanompo ratsy a de ny mpanompo zay tsy manaiky ampiasana lay fanomeza-pahasoavana men'Andriamanitra azy raha izay faharoa tsy nampiasa ny fotoana ny men'Andriamanitra azy eto zany zao le tompony tena andeha asa folo taona izy tany roa taona izy tany de nymeny fotoana lay olona lay mpanompo zany kanjo zavatra hafa nataon'lay mpanompo nangalariny zany eo le mangalatra nangalariny lay fotoanan'lay tompony satria le tompony teny ity ampiasainao zao nataonao mandritra nyty vola mandritra nyzao tsy maha eo nampiasainy tamin'ny zavatra hafa ny fotoanany nampiasainy tamin'ny zavatra hafa ilay fahafaha nanomena azy zay mampanompo ratsy azy tsy vitany hoe nangalala fotoanan'lay tompony izy satria meny tompony fotoana izy fa tsy nampiasainy tamin'izany fa nanaovany zavatra hafa tsy vitany hoe nangalatra tamin'lay tompony izy fa nitsarainy ko le tompony nitsarainy ko le tompony de hoy izy manao hoe isy ianao raha tsy fanahy ianao aizakovy ianao de miandry fotsiny de ianao ve de iandry fotsiny de vola impolo tapitrisa ariary na roapolo am'zato tapitrisa ariary nge no menao ady arehetra ve anao de verina valanao de eritreritiny anatena azo roapolo am'zato tapitrisa ariary tombony ray itsinetsehako koa ianao navela koa de iny ianao aminao de hoe ny tompo manao hoe diso ianao fa tokony apetraka koa tampapajana-bola ny volako de rehefa miverina de niteraky ny volako iny nidikan'izany satria ny tompony matoa afaka nanana niny talenta iray iny de niasa izy matoa nanana niny talenta ray iny fa iny talenta ray iny tsy hoe tonga ho azy teo fa matoa izy nanana talenta ray afaka napetraka nankinina tamin'ilay mpanompo ratsy de zao niasa izy toy izy manao hoe izay fotoanako niasako zay ange no nazahoko an'iny talenta iny nefa io fotoanako fa nalainao de nampiasainao tamin'ny zavatra hafa dia nafeninao nataotona tanany ny fanomeza-pahasoavana de ny fotoana nomeko anao ampitombona azy nampiasainao tamin'ny zavatra hafa lozanao namboly na tsy fantatro de tsy nirarainao nidikan'izany raha napetraka ao tampapajana-bola io de niteraka lay niteraka tamin'ny fotoana io tsy lay vola no niteraka fa lay fotoanako izay na tsy teto de mba voaonitra zay no natonga amin'ny protestanta nanaiky ny fampajana-bola ny jiosy taloha tsy naiky ny fampajana-bola fa nataon'ny jiosy de zao mindrana diloilo 100 litatra amiko ianao de zao nataoko ampindramiko diloilo 100 litatra de zao ampindramiko diloilo 100 litatra ianao fa averinao amiko 100 litatra zany hoe le diloilo no miteraka fa tsy lay vola tsy fampajana-bola izy zany fa mampajana zavatra zay nataon'ny jiosy ampindramiko ina tadiavinao za tsy fampajana-bola tena tadiavinao varmasa misy varmasa mihina varmasa fianao raha daba da io ana varmasa raha daba fa zao averinao ro daba io de am'izay fotoan'izay le olona rehefa aveo mitondra varmasa ro daba de le varmasa ro daba indray no averiny lay mpitantana raisy amidin'lay mpitantana rehefa aveo de mahazo vola izy zany hoe tsy mivantana le fampajana-bola jiosy fa zavatra no indramina de aveo averina zavatra de mitombo ny abetsahany zany fa eto de tena vola mihitsy de iny nataon'lay mpanompo ratsy nalevin'le izy de zay natonga ny Calvin miteny hoe ny vola afaka miteraka tsy lay vola no miteraka fa lay fotoana ny ezonanao azy zay fotoana n'lay olona ezonanao ny vola iny fotoana ny lanina karany voanazo izy de ino no averinao ino no ampiasainao mpanompo ratsy zany de afaka malala atao mpamahanana de zao mpanompo kamo zay nazy ilazana azy mpanompo kamo izy ny antsoina hoe kamo de ity sady tsy mety anao ny zavatra sainam-panaovina azy no ny tsara ny tapanao hoe tokony ataonao ty dia tsy manao tsy mety diso hoe akazy zay ny kamo ray avako malala ny kamo de zao ka io ange zao hoe ka mpanaovinao zavatra izy ka io ange zao re ka sao ange ka kamo izy manao any
de rehefa kamo izy manao an'io de ny kaly betebetebetebete ka ianao ange mpanombo ianao ange mijinjy eny am'jesina mahafasanao ka ianao ange manango eny am'jesina nangonanao ianao ka sy ny sisa rehetra ka za ange natahotra anao hoe ka ianao ange masika be hoe ny bokona volana manao hoe ho an'ny olona kamo de izao zao foana teneny manao hoe misy lio anao tokotany ao zany hoe ho an'ny olona kamo na de tany milamina be zao ara de zao misy lio anao tokotany ao zany hoe inona ny dikany misy sary tahotra izy tsy anao ninina izy de tsy maintsy mahita atao androbenana azy zao ny tanana de metra izy hoe misy lio ananaiky tao tsy asa izy manao an'io de hoe ny bokona bolana hoe ny kamo de miteny foana manao hoe misy lio anao zany hoe tsy asa mihitsy izy mahita tenitenenina foana izy fa tsy anao ninina ny mpanompon'Andriamanitra rehefa malala de tsy mpanompo kamo itampamakana tsy manao hoe ny mpanompo ratsy de mazava ho azy rehefa tonga ny tompony de ariny any amin'ny fikotrehan'ify zany hoe tsisy ilana azy tsisy ilana azy satria tsy mba nampiasa ny talentany izy ary io rehefa malala mahatonga ny tompony teny hoe tandremo tsara any amin'ny fijeritsika any amin'ny fotoana hitsarana any amin'ny fotoana amin'ny andro farany ka mieritreritra manao hoe raha anina mpanompo ratsy satria zao rehefa malala tsy fantatra mihitsy ny tsara sy ny ratsy ny tompo ihany ny mahafantatra ny tsara sy ratsy ianao mieritreritra za ange tena tsara be de mifalifa tsara be anao fa zao rehefa malala mety misy olona any eritreretinao hoe zao ange fa mety mpanompo tsara atren'Andriamanitra tena de ty rehefa malala miambena de mametra fanontaniana ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra anao sao de malay sao de kamo sao de tsy ampy finoana sao de tsy ampy faharetana sao de mpanitsina n'Andriamanitra ndraika manao za ange anankiray ny menanao inona moa zay za ianao miankatra Andriamanitra reny le mpanankarena de afaka anao reny menao talenta mahira be reny za moa inona re afaka malala za moa inona Andriamanitra nataonao sy ny sisa rehetra de afaka malala miandry ny fiavin'ny tompo isika ny mpanompo mahatoky de zao mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ary ampiasao amin'ny fitiavana zany ampiasao amin'ny finoana zany ampiasao amin'ny fifaliana zany favaksika toasanao zay no ny fotoana menao anay sotra no ny afahanay matsara ankehitriny fa menao talenta sy fanomezam-pahasoavana avokoa zay rehetra de aza veranao hitsaranao ny amin'izay talentany mena ny hafa fa ataovy mahita ny hatsaran'ny talentany menao anay tsiraray avy satria araka ny fanomezam-pahasoavana menao anay avy ny talenta sy ny fahafahana manao zany menao de mamindrafo aminay tompo meo anay ny fahazavan-tsaina izay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana omeo anay ny fanahinao masina fahanay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana de rizo amin'ny fahasalamana sy ny fifalindry ahafahana mampiasa ny fanomezam-pahasoavana de jereo ny firenenay menao talenta menao vahoaka malagasy menao mpiarabelona de ataovy mahay mahita ny fanomezam-pahasoavana ny mena azy ny tsiraray avy ary ataovy mahay mampiasa amin'ny fotoana menao anay zahay tompo de taio ny tokantrano tsiraray avy taio ny isambatan'olona ankehitriny jereo ny zanakay raha kovy amin'ny fahasoavanao mivavaka zay tompo hoan'ireo zanaky ny fiangonam-potantely rehetra ho an'izay manaraka zao mofinainy zao ho an'izay piny manaraka zao entinay ambavaka tompo ho fianoana ny fahasoavanao sy ny fifalianao azay rin'ny fony aminao ka fantatra fa mahasoa azy omeo azy Jesosy amen.